Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Raha ampitso dia andro zoma, andro lehibe, fety, manana ny maha izy azy ary masina eo anatrehan'ny mpino Islam. Anisan'ny mampiavaka ny andro zoma dia io no andro nanamboarany Allah subhanahu wa ta'ala any Adama alayhi salam, razambe ny zanak'olombelona teto ambony tany. Mbola io ihany koa no andro nampidirany Allah azy tao amin'ny paradisa. Ary mbola io andro zoma io ihany koa no namoana azy tao amin'ny paradisa ka nidina tety ambony tany. Ary tsy hitsangana ny andro farany sy ny farahandro raha tsy tonga ny andro zoma. Ary anisan'ny mampiavaka an'izany andro zoma zany dia fisian'ny ora anankiray eo anelanelan'ny salatul asr sy ny maghrib. Raha sendra mangataka amin'ny Allah ny olona anankiray dia ahazo valim-bavaka avy hatrany. Saingy anisan'ny asa soa tsara atao ihany koa tokony hiazakazan'ny olombelona rehetra amin'ny andro zoma io. Raha vao mifoha maraina fotsiny izy dia mihazakazaka mandeha mamonjy salatul fajr na ny salatul subh eny amin'ny moskey. Satria ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadis marim-pototra manao hoe: inna afdalu salawat inda Allah salatu subh fi yawmil juma fi jama'a. Ny salat tsara indrindra, mendrika indrindra, tian'ny Allah indrindra, be voninahitra indrindra, be fahasoavana indrindra dia ny salat fajr na ny salat subh amin'ny andro zoma natao eny amin'ny moskey miaraka amin'ny jama'a. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fa maninona ary no tsongaina manokana ny salatul fajr amin'ny andro zoma amin'ny jama'a no salat tsara indrindra eo anatrehan'ny Allah no sady tiany ary omeny fahasoavana lehibe izay mahatratra an'izany. Ny valiny dia tsotra, satria voalohany ny andro zoma no andro tsara indrindra raha oharina amin'ireo herinandro na raha oharina amin'ireo andro fito mandritry ny herinandro. Ary ny salat fajr no salat tsara indrindra raha ampitahaina amin'ny salat 5 isanandro, satria ny olombelona rehetra nanapaka ny torimasony, ny filambatany, ny sitrapony, nanapaka an'izany, tsy voarebireby ny shaitany, nitsangana izy nandeha nanao wudu ary namonjy ny salat eny amin'ny moskey. Ary mbola voalaza ny mpaminany ihany koa fa ny salat atao amin'ny jama'a amin'ny moskey dia tsara lavitra ary ahazoana tombotsoa sy valisoa 520 ka hatramin'ny 720 avy heny raha ampitahaina amin'ny salat izay ataon'olona mitsitokatokana na any an-trano. Noho izany repin Islam, raha ampitso maraina dia aza miraty na aza vela mandeha fotsiny ny salat fajr amin'ny jama'a raha ampitso zoma, fahazahoantsika valisoa lehibe eo anatrehan'ny Allah, satria io no andro tsara indrindra, io no salat tsara indrindra ary nataonao ao amin'ny moskey miaraka amin'ireo vondron'ny mpino Islam ka mino aho fa ho raisin'ny Allah sy omeny valisoa lehibe tsika amin'izay fotoana izay. Repin Islam, ampitao betsaka any amin'ny hafa ity video ity, fahazahoanao valisoa eo anatrehan'ny Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.